Miarabanao tompolasy sy tompovavy, manaraka ity fandarina za malaza ity. Fotoan-dehibe ho an'ny antoko tiako Madagasikara ny sabotsy voalohan'ny volana jolay 2024 satria hanatanterahana ny kongresy nasionaly. Mialohan'io kongresy nasionaly io de efa nanatanteraka ny fameloma-maso izany antoko izany ny mpikatroka ary efa nandeha ihany koa ny fankalazana ny faha-roapolo taona ny antoko. Satria mantsy ara-tantara dia ny volana jolay 2024 no nananganana izany antoko tiako Madagasikara izany. Raha 2024 isika dia feno 1 taona zany amin'ity jolay ity ny antoko tiako Madagasikara. Taorian'izay fankalazana ny faha-roapolo taona izay dia nisy ny fanatanterahana ireo kongresy-paritra ny tety ireo faritra teto Madagasikara ary faritra 20 amin'ny faritra 13 no nahavitany izany kongresy-paritra izany. Betsaka no lalana ny diavin'ny antoko tamin'ireo kongresy-paritra ireo, lalana zay nahitana ny sakana, nahitana ireo antso-jay ihany koa ary nisy ny fifandonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo heverina fa ery mpanomboretana izay mikipy tsy mijery ny lalàna mifehy ny antoko politika ka mamporisika ny hiainana ao anatin'izany kongresy izany. Ny kongresy nasionaly dia ambarany andiny fahavalo ambin'ny folo amin'ny lalàna 1 tsipika aotra 12 zay mamporisika ny tokony anaovan'ny antoko politika kongresy nasionaly isaky ny 5 taona. Fampanajana lalàna arak'izany nataony ny antoko tiako Madagasikara fa fitazana mpikambana ihany koa ary fametrahana ny fanapahan-kevitra iombonana miaraka amin'ireo mpikambana, miaraka amin'ireo mpiaradia, miaraka amin'ireo mpakasitraka sy mpanohana izany antoko izany. Ka ireny fameloma-maso sy kongresy-paritra ireny no entina aty amin'ny kongresy nasionaly ny fehi-kevitra. Izany fehi-kevitra izany dia hodinihana ao anatin'ireo asambomera maromaro zay efa notsinjarain'ireo mpikarakara ity kongresy nasionaly ity. Ndao enotsika ao anatin'ny minitra vitsy ny fanazava-kevitra nentin'Andriamatoa Rakotondrinina Jean-Claude Roger zay mpandrindra nasionaly zany antoko tiako Madagasikara izany ny amin'ny fandaharam-potoana sy ny foto-kevitra hitantanana ity kongresy nasionaly ho an'ny antoko tiako Madagasikara ity. Iaraha malala fa ny kongresy nasionaly amin'ity taona ity dia miavaka kely satria tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana anomanana ny fifidianana ny filoham-pirenena izay tsy maintsy ho tanterahana amin'ity taona ity. Io ihany koa zany nanarotany atao anatin'ny antoko nanomezana toromarika sy fampiofanana ireo mpizaika sy ny mpikatroka tiako Madagasikara rehetra manerana nosy mikasika an'izay fanomanana sy ny fikirakirana an'izay fifidianana izay fa nanomboka moa zany ny toromarika hatrany amin'ireny le fampidiran'olona ao anatin'ny lisy mpifidianana tamin'ny alalan'ireny refonty ireny dia amin'izao fotoana izao moa dia ampiofanana ihany koa ireo olona ireo mikasika ny fanahy-maso mandritra ary aorian'ny fifidianana satria ny tanjona ho kendrena araka ny voalaza zay dia hoe ny ananantsika fifidianana voka mpifidianana madio mangarahara ny kely be sy ny maro. Arak'izany dia saika efa eto Antananarivo avokoa ireo mpizaika. Tsy famorian'olona manko no tanterahana amin'ny kongresy toy izao fa famoriana ireo mpikatroka ary fandraisana fanapahan-kevitra iarahana amin'ny mpikatroka izay le hoe teny ifampiarana ary fanapahan-kevitra iombonana ka dingana lehibe ao anatin'ny fiainan'ny antoko ny fanatanterahana kongresy izay misy fonjan-kevitra hifampizarana izay. Misy ihany koa fanapahan-kevitra ho raisina ary fantatsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny vanim-potoana izay hiomanana ny fifidianana tokony ho tanterahana amin'ity taona ity araka ny voalaza ny lalam-pandroenana sy ny lalàna ihany koa. Dia zay tsy kongresy tongatonga ho azy ny kongresy izay tanterahana ny antoko tiako Madagasikara fa anana asa lehibe amin'ny hiantrehana izay fifidianana ho tanterahana ho avy eo. Kongresy ihany koa izay tafiditra ao anatin'ny hafanana politika amin'ireo zava-misy iaina firenena amin'izao fotoana izao ka andrasan'ny maro ny faneho-kevitra ataony ny antoko tiako Madagasikara indrindra ny mpitariky ny antoko tiako Madagasikara amin'ireo raharaha mafana eto Madagasikara tao anatin'izay volana vitsivitsy izay indrindra ihany koa ny zavatra diavin'ireo vahoaka malagasy ankehitriny. Raha toa manko ka antoko hevitra hitatina firenena dia manakambara betsaka amin'ny position na hoe amin'ireo fanapahan-kevitra ho raisina izay hitondrana vahaolana
amin'ny fahavoazan'ny firenena ankehitriny. Nanana izany vahaolana zany ary efa niezaka nandroso tsikelikely ireny vahaolana ireny ny filoha Marc Ravalomanana. Ny antony manko dia betsaka ireo antso, betsaka ihany koa ireo fitarenana ary betsaka ireo fiandrandrana, fanantenana zay nentin'ireo mpikatroka, mpikambana, indrindraindrindra ireo vahoaka tsotra teny amin'ny lalana zay nandalova ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny hoe mijaly zay dada, manantena ny hirotsanao amin'ny fifidianao avy eo sy ny amin'ny hoe ianao ihany no afaka hanavitra ity firenena ity. Ka mbola fotoana dehibe ihany koa raha pitso ao anatin'izany Congrès national izany hiandrandrana ny valiteny avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana raha toa ka anisan'ireo hifaninana ho amin'ny fifidianana ho avy eo ny tena na tsy amin'izay mety ho fanapahan-kevitra raisiny sy fanirian'ny mpikatroka ao anatin'izany antoko politika izany. Efa nambarako fa efa eto avokoa ireo mpikatroka avy any anivon'ny faritra hiatrika izany Congrès national izany. Koa indro fitiantsika ao anatin'izao fanehoan-kevitra vitsivitsy izao ireo fanehoan-kevitra avy any anivon'ny faritra zay nandalo tao anatin'ny fandarina miara-manonja. Tao ohatra ny avy any Ramasina, ny avy any Anjozorobe, ny avy any Morondava, ny avy any Antsalova sy Maintirano. Fitian'ny teknisiana ary ampitaina amintsika ny fahavitrian'ireo mpikambana hiatrika izany Congrès national izany. Mbola makamamy amin'izany hoe Marc Ravalomanana ny vahoakany amin'ny distrikana Ramasina. Ka raha fandrosoana ny ilaina distrikana Ramasina ao anatin'izany ny amin'izany hoe tiako Madagasikara izany. Raha ny fifidianana moa zao dia andrandraina ary angatahana mihitsy mba hisy izany fifidianana zany. Fa zahay eto ry ifaniry de miteny mihitsy fa 900 mahery tam'izany fotoan'izany ny Andramasina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. 12 sy 4 arivo. Fa am'izao vanim-potoana zao raha fikaikiaikany olo sy zava-misy any atao raha de hozy hoe efa lany ngamba efa lany filoham-pirenena Marc Ravalomanana fa latsabatsy sy fifidianana nandrasany fa teny efa voniny olona. Na tanora mitovy aminara mahatsapa hoe iza zany Ravalomanana, président Ravalomanana zany ka ataoko angamba tsy ho latsa-danja am'izao hoe mitaona misy zao taona misy ana aloha da ataoko resy lahatsy fa tsy mahasamy teny soatran'izay fa monmonina fa marary am'izao tena tsy tena mihoatsy ny fasairanana zay nandalovana tam'izao période misy atsika zao. Ka ataoko angamba manentana an'izay tanora mena be za Bely-sur-Mer raha tao misy ana de mba tokony ho tonga saina atsika hiova fa tsy ho voafitaka. Firaisan-kinam-pirenena avitra ho amin'ny firenena ity voniny zay Anjorobe. Miandrandra fahasoavana sy fiadanana zahay amin'ny zavatra marary anay. Ny zavatra marary anay ne roa fotsiny. Raha afa mandry fahalemana izahay, afaka misakafo ny zanakay, afaka mianatra izahay, mahazo fahasalamana izahay, vita ny anjaranay. Miandry fijerena da ary matoko zahay. Fa raha hoe tafaverinao dada, ary izy iny mety ny asa teo fa hoe noritina, misy tomona teo. Angamba hoe misy zavatra tsy zaka angamba matoa enjena izy, misy zavatra tsy zaka angamba ao. Hoe la olona tsara manko tsy maintsy enjena foana. Zay ny zavatra tsara. Amin'ny raha maray momba ny Congrès io dia tsy maintsy hahita fehi-kevitra bevata be tsika miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana. Kely sisa le fotoa, raha tsy diso aho 3 volana vasa sa 4 bolana dia tonga ny fifidianana raha ohatra ka tena ny tenin'ny senino arahany. Izao no atsoka aminareo, hiaraka tsika, maro zay zavatra niseho nanomboka tamin'ny 2009, ny kaikaikytsika aby. Ao nareo namana mety efa niala tamin'ny 2009, tamin'ny 2013, 2018, ao namana vaovao hiaraka amin'ny team tena misy lamina tokoa apetraka fa tsy apetrapetraka foana ny fitondrana ny atao hoe antoko zany. Tsy moramora mitantana atoko. Ka izao no atsona anareo. Zao ny antso ambarako ihany koa. Tongava tsika. Ndao tsika hiaraka hifanampy. Ndao apetraka tsika le tena firaisan-kina, hatateraka le tena dingana lehibe, le tena défi hoe atao zay mahafolo voalohany ho an'ny faritry melaky amin'ny resaka fifidianana ho président république rehefa tonga ny fotoana zay. Asabotsy mifankahity ary dia eny tanjombato zany maso ny mpanara-baovao hoy nambarantsika teny am-piandohany fandarana. Maritra lalana vaovao ho an'ny antoko
izany congrès nasionaly izany, na eo amin'ny fanapahan-kevitra raisina na ihany koa eo amin'ny fiainan'ny firenena. Fa izay fiainan'ny firenena izay ihany koa dia ny fijoroany ny antoko tahaka izao ary tsy mamela ny vahoaka irery eo anatrehan'ny fahasaranana izay diavina dia irariana hanana ny antoko samihafa izay mijoro ara-dalàna eo anivon'ny ministera ny atitany ihany koa. Praidia ary anisany fototra hitondrana ny fampandrosoana manko ny fandraisana anjara n'ireo antoko politika izay mitondra fifamatorana ara-tsosialy, contrat sosial amin'ny vahoaka izay angatahana ny vatony rehefa tonga avy amin'ny taona mpifidianana. Izay no iresantsika ny amin'ny hoe ny fandraisana andraikitra ataon'ny antoko tahaka izao dia anisany manome vahana ihany koa ny fomba fanaovana politika ao anaty etika politika izay manome asiny ny mpikambana ary ihany koa mitsinjo ny fiainan'ny firenena amin'ny alalan'ny vahoaka sy tanindrazana. Inona arako izany fa izotra amin'ny mpilaminany izany congrès nasionaly izany ary ho tonga maro ireo mpikatroka izay efa nandray ny badja famantarana sy fidirana ao anatin'izany toerana izany ary ihany koa nandray ireo fanasana ho an'ireo antoko izay mpiara miombina amika anatin'ny fampandrosoana ny firenena. Koa hoentitsika amin'ny fandarana manaraka indray ny fivoaran'ny raharaha rehetra miainga avy an'ny Tanjombato fa ho an'ny MBS fahitalavitra sy ny radio dia hiezaka ampiaina mivantana izany mpanao gazety sy mpiara-miasa amin'ity orinasa tserasera ity mba ho voarain'ny rehetra ny fonjan-kevitra lehibe amin'ny fotoana izay hirosony ny adevitra sy hiainana mivantana ny zava-misy eny an-toerana. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatela tompoko vavy.